pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray folo eo ny antota taratasy voarainy eo anivon'ny jirama ankehitriny mikasika indrindra izay maniry ho lasa talia jeneraly ny jiro sy rano malagasy. Ny 5 ny volana martsa moa no mifarany fandefasana izany antota taratasy izany. Ny 5 febroary lasa teo no nivoaka ny tolotrasa mikasika ny fitadiavana talia jeneraly vaovaon'ny jirama. Hatramin'ny zoma lasa teo, miisa 10 ireo izay efa nandefany antota taratasy raha ny fanamariana izay noety ny administrateur délégué ny jirama. Raha ny recrutement ny DG zany dia eo amin'ny manodididina 10 eo aloha hatreto ny mbola candidature voaray. Averiko eto ihany zany izy fa tsy misy candidature alefa par voie électronique zany hoe tsy misy alefa mail zany na fomba électronique ny afahana manao ny candidature fa tsy maintsy taratasy alefa recommandé amin'ny poste alohan'ny 15 mars ary io ilay fitomboky amin'ny poste no manamarina an'izany. Mandeha miresaka fa ny talia jeneraly ny jirama teo aloha ihany no voatenjo talia jeneraly lefitra amin'izao. Tsy mitombina izany raha ny fanamariana izay noety ny administrateur délégué any jirama. Fa tsy misy mihitsy zany amin'izao fotoana izao ny hoe recrutement catimini hoe zay fiteny azy moa zany resahana natao catimini natao recrutement tsokosoko tato ny DGA dia monsieur Nestor Razafindrorika zay fa tsy DG any jirama tsondray naverina ho DG électricité monsieur Ndalana Nestor no anarany izy no DG électricité eto amin'ny jirama amin'izao fotoana izao dia monsieur Ridza Ramarsandratana no DGA amin'izao fotoana dia izy no madame Rafaly Arso voahirana izy indray zany no DGA amin'ny administration. Ny fanamby ho an'ireto mpitantana vonjomaika ny jirama ireto raha tsy aivana dia ny fametrahana ny fitantanana mahomby sy ny fangaraharaana.